Valo febroary, Marta Ralaivao, dokotera vehivavy malagasy voalohany teraka tamin'ny taona 1790. Taranak'Andrinampoly Merina avy eny Ambohidrabiby i Marta Ralaivao. Izy no dokotera vehivavy malagasy voalohany ary izy ihany koa no vehivavy dokotera voalohany manerana ny Afrika sy Azia. Teo amin'ny sehatry ny politika dia mpikambana na fanafo tao miantoko MDRM ny dokotera Marta Ralaivao ka noho ny raharaha 1790 dia isan'ireo voafonja nandritry ny 3 taona ny tenany. Ny taona 1790 no nidiran'ny Marta Ralaivao tao Ankadinandriana. Auditrice libre ihany anefa satria tsy mbola nivaly ny fanekena azy ho mpianatra. Volana vitsy taty aoriana izay vao niraisina ho mpianatra tanteraka izy. I Marta Ralaivao no vehivavy malagasy nilatsaka ho mpianatra ho dokotera voalohany. Nivoaka tao amin'ny sekoly fianarana ho mpitsabo ny taona 2017. Ity olo-malaza ity no nampiditra ny fomba fandrindram-piterahana teto Madagascar. Ny taona 1770 niteraka ny fianakaviana sambatra izay isan'ireo nandaniany mondrokery hatramin'ny fotoana nandehanan'ny sotro ronono tany an-tanindrazana Ambohimalaza ny taona 1770. Nodimandry teo amin'ny 720 taonany i dokotera Marta Ralaivao ny 1770. Tranga, 4 febroary 2020. Nahatongavan'Andriamatoa Maraisy, sekretera jeneraly ny Fraisambe Afrikanina. Ny antondiny tamin'izany dia nidinika amin'ny fampionana ny filoha Didier Ratsiraka sy ny filoha Marc Ravalomanana.